toetry ny andro ny ena ny herin'ny Gézanie ivoaka an-dranomasina. Kominaina amin'ny telopolo manodidina ny renirano ikopa sy saongy mamy tsy mbola misy ahina ny any Anosizato andrefana misy fanaraha-maso tsy maintsy atao. Rivo-doza Gézanie roapolo ireo namony aindy 520 tsy hita popoka anarivo Montrabon ONBNGC. Manatitra ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soindrainao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao aterina ny araba ary manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Makasika ny fandalovan'ny rivo-doza Gézanie teto Madagasikara nitondra teny fampahirezana ho an'ny mpiray-tanindrazana indrindra ho an'ireo fianakaviana lasibatra na moiavana na ratra sy rava-fananana tamin'ny faritra maro teto Madagasikara indrindra ny tany amin'ny faritra Atsinanana ny filoha nasionaly ny antoko-tsiky Madagasikara Ravalomanana Mark nankasitraka manokana ny asa famonjena voa nataon'ireo tompony andraikitra isan'ambaratonga ny tenany ary manamafy ny antso amin'ny firaisankina ny malagasy tsy vaky volo manoloana ny takaitra sy ny fampitena nisy fanampanazavana. Nandravarava ary niteraka fampitena maro lafy narakolona rara-potidrafotrasa ny fandalovan'ny rivo-doza Gézanie teto Madagasikara. Potika tanteraka hatramin'ny 20 isanjato ny tanàna ny Toamasina sy ny faritra Atsinanana izay nidirany rivo-doza. Tsy tazany potsiny ny fahavoazana fa nampiseho firaisankina sy nitondra ny teny fampahirezana ho an'ireo fianakaviana Tradoza ny filoha teo aloha sady filoha nasionaly ny antoko-tsiky Madagasikara Ravalomanana Mark. Efa misy ny fanampiana ataon'ny antoko eny anivony Ratsamangaiky ny fotony any amin'ireo toerana voakasika raha ny fanazavana. Na izany na tsy izany manamafy ny antso amin'ny firaisankina ny malagasy tsy vaky volo manoloana ny takaitra sy ny fampitehana nisy ny tenany. Repon'ny Toamasina sy anareo rehetra malagasy mpiray-tanindrazana mipetraka sy monina amin'ny faritra Atsinanana iny ontsy sy ro tokoa ny fo raha naino sy nahita fa dia nisy ainana fohy ao ny rava-fananana ao koa ny very vokatry ny etreketraka ny sasany mampahery anareo aho ary mitondra mbavaka mino aho fa afaka miatrika an'izany sika satria eto amin'ity firenena ity dia lalovan'io cyclone io matetika koa dia mirahina ihany satria mifanampitsika tonga le fitenena hoe trano atsimo sy avaratra zay tsy maleka elofana ary voikava mahatratra ataovy zaza atao ny fanampiana aloha satria tsy vita ny sentrosenty fotony ity na vitany fampahirezana fa mila fanampiana mihitsy ka dia zay ty koa anao zaza atao mba jerevana zay azony hanampiana anareo any efa misy solotenanay ihany ianjo anareo izy anao zaza atao rehetra ijery zaza hanampiana. Nankasitraka manokana ny asa famonjena voa nataon'ny tompony andraikitra isan'ambaratonga ny tenany ary miantso ny tsy tarazony ny fandraisana andraikitra. Fotoana toy izao raha teo no fanehoana ny firaisankina eo amin'ny samy malagasy ho ny fanamafisana. Ary dia eto dia misaotra manokana misaotra ireo mpamonjy voina ny mpitsabo mpitandro filaminana ary ireo olom-pirenena rehetra mifanome tanana amin'ny fahavoazana vokatra ny fandalovan'ny cyclone zany. Mahireza fa tahoana fa zay ny ety tany farany fahendrentsika malagasy tokoa ny rehefa misy fotoatsahatra ohatran'izao dia manao izay fifanampiana aloha nareo fa tena mahalala tsara ny zavatra misy rehefa mandalo ny cyclone ary eo koa ny fanjakana tsy jery anareo fotsiny fa anao zay arako ny azo atao zay amin'ny alalan'ny BNGRC fa zao fotsiny mba tena engaviana mba ho aingakaingana le famonjena mbo aingakaingana le fanampiana ka dia samby anentana ny voaka malagasy rehetra mba hanao zay azo atao mba hamonjena anareo any satria nosy ray ihany Madagasikara voaka ray ihany sy menakavy ka dia mivavaka anareo manakariva ary mampahery anareo zay fanatoerana ataovy zay azonareo atao fa mino aho fa manana an'izany fahefana sy fahalalana zany ianareo zay raha fa dia ombantsika mandrakariva Andriamanitra.
fotodrafitrasy samy maro toy ny tranon'olotsotra hôpitaly sekoly fiangonana sy ny maro hafa no potika atao anatin'ny indray-pimaso atao Toamasina alina vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Zezania nanomboka ny maraina teo dia nanomboka ny asa fanadiovana sy fanarenana izay simba araka izay ioampelantanan'ireo mponina ny izany zava-nisy ihany koa ny delegasiona no tarihy ny filohan'ny fanavaozana izay niantso amin'ny fifanomezan'ny tanana na eto an-toerana na any ivelany fanadiadiana eo amin'ny sarim-bola afa-tsara. Omaly tamin'ny fitora sasany ariva no niditra an-tanety tao Toamasina ny rivodoza Zezania afokatra izay fandalovana izay dia potika sy rava tanteraka Toamasina atao ary ny tebitebiny alina dia alahelo no ny tambesatra tamin'ireo mponina vao maraina na hita maso ny fahavoazana. Isoragna be zany Zagnahary tamin'ny aigna aloha isoragna Zagnahary tamin'ny aigna satria na io tragno vato io tegna ozongozoniny io ozongozoniny tegna ya ozongozoniny io tragno vato tegna tsisy dikany donc j'imagine pas le olona mipetraka ambany volo hoe le Tamatave 2 ny partie lalagna magnelagnelany tsy tragno vato regny tegna fahavoazana agny zany tegna tsy imaginable amizao io ty zao partie de résidence ty ny entagna aloha zany entanan'olo jiaby dia agnaty rano daholo mihitsy na tragno étage na sagno étage agnaty rano daholo mihitsy. Rava sy potika ny 570 isanjaton'ny tanàna na sekoly na gymnase na fiangonana na tranon'olotsotra sy ny maro hafa voakasika avokoa. Potika hatrany amin'ny 570 isanjaton'ny tanàna Toamasina zay moa zany mbola tsy nahita ny Toamasina 2 sy ny manodidina any fa ny fainoana azy dia potika ihany koa ny any dia mbola miandry hélicoptère moa zany zay zao jerevana ny toerana izay lavidavitra ny Toamasina dia manao antsoavo amintsika rehetra malagasy araka ny teneniko tsy voatery ny avy any ivelany foana no manampy atsika vao afaka mifanampy fa atsika malagasy dia fa afaka mifanampy hitatsika ny zavatra ilaina ty Toamasina amin'izao fa ny sakafo aloha indrindraindrindra ny PPN izay tokony hanampina ireny traboina reny dia eo koa ny tôle sy ny ciment sy ny hazo izay ahafahana manorona malakilaky ny simba taty Toamasina sy ny manodidina azy. Zay ny zavatra amin'ny antso atao antsika eto Madagasikara. Miantso ny fifanentanany malagasy amin'ny fifanampiana anarenana ny rava ny filohan'ny fanavaozana tsy vitan'ny Madagasikara nefa izany fanarenana izany ka isy ny antso ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny sehatra iray samy pirenena. Atao antsika eto Madagasikara fa raha riva moa misy conseil de ministre izay atao par visioconférence mba hahafahanay manao koa ny déclaration mba hahafahana miantso ny fanampiny reny tiompiara mombonatoka sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena reny fa tsy ho vitany Madagasikara ireny ny zavatra misy aty amin'izao. Ireo entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny simenitra ny hazo no tena ilaina amin'izao fanarenana ny tanàna sy ireo trano isan'ireo akora be mpitady ka ny laharana vao maraina teto Toamasina ny fanitso saika lasan-drivotra avokoa mantsy ireo tafo-trano teto Andrenivohitra i Betsimisaraka nisy ny fifampirarahana nataon'ny filohan'ny fanavaozana tamin'ny mpivarotra kojakoja fanamboarana trano anamahivanana ny mponina. Vamos Canasa, o convoi tourne de 2050 025 zao 35 000 ariary zany 35 000 ariary ataontsika ny ohatra ataontsika hoe 25 000 ariary izy
dia hametrakolona raika zay icône hiaraka aminao eo Kanefa misy le- le mivoaka rehetrarehetra icône izay hamelanao ataonao 25 000 ariary zay hametrakolo araiky za aminao eto iaraka icône tsy hoe zay tsy matoky anao fa tsara zay mali mangarahara le raha so dia lasa 10 000 nefa 1000 dia ao hametrakolo le mamanaleo manao comptage ny rehetrarehetra le pour médecin gôky zegny koa nataontsika hoe 200 000 francs arovintsika 150 ijiabyjiaby zegny angalantsika ny 10 000 ariary de chaque eky anao tsy manina fa nene koa le zay tsy dia manana stock be dia be zay misy eo mba zay zay misy enda miompany zareo dia alohanay zay différence ohatran'izay koa mifantsika ahenanao kely otsinona ny fasika zay fatalo be bon andoratsika annoncé an'izany miaraka aminazy dia vao ato dia avakeo mametrakolo za dia maraina zay anao mbola voatena voavoina tsara tegna tadiavina isan'ny voamafy teo tomasina ny hôpitaly be atreto dia notapahana ny herinaratra ao amin'ny hôpitaly isoroana ny losa tsy afaka andray marary mitady oksygène ny hôpitaly be ny tomasina araka ny fanazavana noho ny toe-java-misy voalohany dia ny générateur d'oxygène maraina teo ny tsy dia fileny fo satria mbola mila oxygène dia ny service mila oxygène zao dia tsy mandray marary mila oxygène mihitsy aloha zao fa miandry ny courant zena anzena ny oxygène ny fil koa tena tapatapaka raha vao zao zany mandeha ny courant jirama dia mety risque ny fil mandeha be manoloana ny fahatapahan'ny herinaratra tao tomasina dia iantso ny jirama ny filohan'ny fanavaozana mba hanampisa ireo mpiasa hanafainganana ny fanarenana tsy ampy ny mpiasa ty fa raha ny mpiasa ty ihany no antenaina manolona zavatra potika ty a dia oray herinandro ray na roa herinandro na oray volana zay mo tafaverina tanteraka ny famatsiana herinaratra sy rano tia tomasina fa tokony misy renfort be da be avy any Antananarivo hanampy ny mpiasan'ny jirama eto kahery ny traboina rehetrarehetra zay traboina noho ny zavatra nazo azy tamin'izao zavatra zao ho an'ireo na foiny olona moa zany dia miaraka miondrika amin'ireo zay inona moa zany zay namoiny aina amin'ny fandalovany cyclone Gizani taty Tomasina miezaka manao ny azo atao ny fitondra fanjakana mbola mamerina zay fiantsoana antsoavo ao amin'ny fifanampiana itsika samy malagasy raha ny fantatra dia hijeriny zava-misy any amin'ireo toerana misitaka ny tomasina voalohany ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika efa ny aingy androany maraina ihany koa ireo ekipa avy amin'ny CPC misy 520 izay eo ambany fitarihan'ny lehiben'ny vondrotafika ny kolonely Randriana Trehina Philippe sy ny talemisahana ny asa fanaovana hetsika eo anivon'ny BNGRC ny commandant Andriamitantso Aja anampy ireo ekipa ny vondrotafika any Tomasina amin'ny asa famonjena vona atao aorian'ny fandalovany Rivotoza Gezani. Mijany eo amin'izay vaovao izay isy niteraka fahavoazana goavana ho an'ny mponina tany amin'ny faritra Atsinanana alaotra mangoro ny fandalovany Rivotoza Gezani raha nitatitra voaray 20 ireo olona namony ainy raha ritafakatra anarivony ireo traboina. Manoloana izany nisy ny fepetra noresy ny gouvernemanta sy ny BNGRC ka laram-pamena ny famonjena aina ny fanampiny ireo traboina ary ny famerenana tsikelikely ny fototra-vitrasa sy mpitati-pavaon'ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sary tsirindran-sariny ny Artanjona. Potika tanteraka ny 20 hatramin'ny 90 isanjato ny tanàna Tomasina voalohany sy faharoa nandritra ny fandalovany Rivotoza Gezani ankoatra ny faritra Atsinanana dia nibabitakaitra ihany koa ialoatra mangoro 20 ireo olona namony ainy raha totaly ka 20 tao Tomasina faharoa ary 9 tao Ambatondrazaka ho fanohanana ireo traboina sy ny fanarenana ireo fahasimbana any an-toerana dia natsangana ny fanamafisana ara-pitaovana sy arakolona anisan'izany ny camion mitondra lay ny tronçonneuse ary ny milina famoahana rano na ny motopompe atao aorian'ny fivorinana arahan'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta raha ny fanazavana nomeny minisy mpanjakana misahana ny fanavaozana. Izahay moa zany atao anivon'ny fitondram-panjakana dia miara-ory ary mampahery an'ireo fianakavian'ireo zay fianakaviany maty mampahery ihany koa ny rehetra zay potika fananana tao anatin'ny Raim-pimaso ary mampahery
tao anatin'izay ady izay natao zay. Ny zavatra azo ifampizarana antsika moa zany de hoe raha tsy niaina niaraka tamin'le vahoaka tany a tsy nahita ny tena hoe mafy amafisan'le cyclone intense très intense tena hoe farak'izay mafy. Ireny zany no entitsika foana manentana ny olona hoe rehefa misy zavatra tenenina na toromarika entiny BNGLC de entanina foana manaraka an'ireny zavatra voalaza reny. iombonan'ireo sehatra rehetra miandraikitra ny asa mahaolona iantohana ny filaminana ho an'ireo trabona ny fandrindrana asa fahavoazana goavana no nateraky ny fandalovan'ny rivodoza Gezani izay mafy kokoa noho ny rivodoza Geralda nandalo teto tamin'ny taona 2017 lahara-pahamehana ny fitadiavana vahaolana maika amin'ny fitanterana sy ny famatsiana solika ny famerenana tsikelikely ny herinaratra ny fanaraha-maso ny vidiny akora fanorenana ary ny fanarenana aingana miaraka amin'ny fanomezana fanampiana vonjitaitra. Ny zavatra maika zany amin'izao fotoana zao dia famonjena ny olona, famerenana ny jiro izay ilaina amin'izao fotoana zao. Ny zavatra potika, ny zavatra tsy vita ao anatin'ny fotoana kely taoriana izay fahasimbana zay dia atao miandalana zany. Ny eo amin'ny 300 eo ny jiro afaka miasa amin'ny faritra iny, efa miasa ny ministera ny energia miaraka amin'ny jirama mamerina amin'ny laony izay azo averina fa potika be dia be ny zavatra potika zany mandrapatonga laty zany dia ny isika rehetra dia samy hiafiafy kely aloha ary anana faharetana amin'ny famerenana amin'ny laony indray zany jiro zany. Manamafy ny antso efa nataon'ny ministera ny varotra sy ny fanjifana ny governemanta ary manamafy fa izy fepetra entitra ho raisina ho an'ireo mpivarotra mety hanararaotra ny fahavoazana mahazo ny vahoaka amin'izao fotoan'izao. Fantatra fa andefa fanampiana ho an'ireo trabona ny governemanta ka ny BNGRC no hitsinjara izany araka ny lisitra ny ampelantanan'izy ireo. Tokony haritra 5 andro farafahakeliny ny fanampiana omena ho fanohanana vonjimaika ireo fianakaviana ny arambona raha ny fanazavana ihany. Famatsiana ny PPN aloha zany hatreto aloha zany dia ampy ny PPN eto amintsika zany ary indrindrandrindra moa zany amin'ny faritra zay faritra tsinanana iny. Tao anatin'ireny zavatra simba reny anisan'ny simba ny depôt ary hitatsika mandeha any anatiny sary anatin'ny tambajoatra serasera ny sasany bananaka be fotsiny zany ny gonim-bary, ny siramamy, ny lafarinina sy ny sisa rehetrarehetra. Ho an'ny olona rehetra izay manana eritreritra hanararao paty sanatry ny vava, hanararoatra amin'izao fahavoazana zao, ampiakatra ny vidinetana na anafina ny vidinetana fa dia misy ny fepetra izay mifanandrify amin'ny zavatra toy izany, misy ny lalàna azo ampiarina amin'izany zavatra zany fa isika zany vokiava mahatratra. Tsy tokony isy fanararotana na fampiakarana amin'ny vidinetana ao anatin'izany ny fanjakana manara-maso. Hatreto distrika 12 ao anatin'ny faritra Tsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga, Analanjorofo no voakasiky ny rivodoza Gezani. Akoatra ireo 20 namony ainy, olona 520 hafa no tsy hitapopoka, 330 naratra, 803 ireo olona trabona avy amina tokantrano 470 misy 170 ireo olona nafindra toerana vonjimaika ho fiarovana azy avy amina tokantrano 770 manao antso amin'ny fiaramientana sy ny firaisankina ny tsamy malagasy sy ny governemanta malona ny toedrara ary manantena rehetra naraka ny fandaminana petraka ny tompona andraikitra isanjokajiny ho fiarovana ny aina sy ny fananana eo mpanisana sy fanombanana ireo fahasimbana rehetra ny ekipa eny fotony amin'izao fotoana raha ny fanazavana trany mba hahafahana mandray fepetra mifanaraka amin'izany. Noho ny rivo mahery sy ny oramben'ny Kija dia nianjaran'ny tambony trano iray ao amin'ny fokotany Mangarano Toamasina vokany. Fianakaviany iray no rava fananana tanteraka ary namoy ny menaky ny ainy fanadihadiana. Iray amin'ireo 9 ny zanak'ity rem-pianakaviana ity rava tanteraka ny tranony ka izay no isan'ny nahafatin'ny zanalakely vao 3 taona monja. Le zaza zany nipetraka tamin'ity trano rava ty tato niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. De rehefa ny robaka ty trano ty de voatery zany zareo zany tsy maintsy niala. De rehefa niala nefa izy de niotranty tamboho vato be ty. De voatsiny tao moa le zaza de maty.
mitantara ny zava-misy ny iray tamin'ireo namonjy ilay zaza ny ara-pahavoazana ihany koa ny tenany ka tsy tafatsangana. Indrivotra daholo le tranoray manontolo dia avy eo ay efa zakanay tsony le olona sy le rivotra dia andeha hitsoka dia le rivotra ndray nanainga le tamboho lehibe tao amin'ny Bengalo io tonga dia nikapoka taty aminay zay nahazo taty amin'ny valahana sy taty amin'ny lohanay natapaka ny andilanay sy ny lohan zay. Dia manahoana zany amin'izao? Zao aty zao ohatrany hoe raha vao mihetsika mahera dia milaza hoe ohatrany hoe mikorotana zany ny tena marina. Ie. Mbola tafatsangana ihany ve nefa? Zaho raha tsy olona manatsangana tsy tafatsangana ko. Dia nipetraka zany hoe zay anjody zany dia zay firena olona kitery zao no firehako makany. Satria ianao tsinona tsy afaka hoe hipetraka zany fa tsy maintsy anao drona ao anaty tobily. Tsy afaka notazomina andrazana fa avy hatrany dia nasitrika androany akoatra ny sakatsakana teny an-dalana dia voatery nentina an-tongotra avy eo nafindra sarety ny razana ny ala tao Mangarano ny azo any Manangareza. Tarifo ada paikat sekarang Rukuneva ngamande ada paikat ngamaya di transport. Buandai sangat. Araka ny tapaka ireo tsara sitrapo moa dia napetraka eo anivon'ny Biraopokotany ao Mangarano 11 parcelle 46 aloha ny fianakavian'ity zaza namony ainy mangataka andreny mpianakaviana mba hanamboarana ny trano fonenany satria potika tany anatin'ny indray-mpimaso ny fananana sy ny menaky ny aina. Zanako maty, za sahirana, za tsy vady, za tsy trano, za tsy manana, reo tranoko reo simba reo. Dia tsy manana fa mbo mangataka vonjy aminareo re azafady zay manana tsirambina. Mangataka anareo fanjakana mafy masonay aty sahirana be zay aty rano be trano io simba zay tsy manana mangataka vonjy re zay fanjakana mangataka zay fa tena tsy manana simba daholo rehetra tsisy raisy mipotika daholo zay tsy manana transitrany dia mangataka vonjy re azafady. Raha ny fantatra dia misokatra ny fifanomezan-tanana ataon'ireo olon-tsotra ho an'ireo trabona hanampiana azy ireo na ara-tsakafo na ara-pitaovana hanarenana ny fahavoazana. Lalam-pirenena efatra dia ny RN2, RN44, ny RN5 ary ny RN11 no voakasiky ny rivo-doza Gezani. Nanamafy androany ny ministry ny asa vaventy fa tsy nisy fahasimbany ireo lalam-pirenena ireo fa ny fiakaran'ny rano no sakana mbola tsy afana mivezivezy. Manoloan'izany fiakaran'ny rano izay misy teknisiana napetraka ho tsy azo mpaniry anaramaso ny todrano ao an-toerana. Narcisse Karazavy ny Artanjona Trany.
lalam-pirenena efatra ny voakasika ny fandalovan'ny rivo-doza gezany araka ny fanazavany tompona ndraikitra eo anivon'ny ministerany asa vaventy anisan'izany ny lalam-pirenena faraky ambin'ny folo mampitoy anany sampanana sy vatomandry mahanoro ny lalam-pirenena fahadimy mampitoy any tomasina sy fenériveste ny lalam-pirenena fahaefatra amby efapolo miazo anambatondrazaka ary ny lalam-pirenena faharoa mampitoy any Antananarivo sy Toamasina nahitana azo ny anjera sy sakana avokoa ireo lalana ireo saingy noho ny fiaraha-mientan'ny olona teny fotony dia efa niala avokoa ireo sakana ka ny rano miakatra sisa no sakana amin'ny tsy fahafahana mivezivezy raha ny fanazavana nomen'ny ministry ny asa vaventy. Mafy dia mafy izy sika teo ny rivotra ny hoentiny ka ny anjera daholo ny azo sy ny poto ny zirama teny amin'ny lalana teny hatramin'ny maraina dia efa nandraindraikitra ny fanjakana izay tarihan'ny ministère ny asa vaventy zany teny amin'ny lalana teny apiny ireo mpampiasa lalana na ny olona mipetraka manamorona ny lalana nanala ny azo dia azo lazaina zany fa efa afaka daholo ny azo zay na ny ambasembana teny amin'ny lalam-pirenena faharoa ny lalam-pirenena faraky amby folo ary ny lalam-pirenena fahaefatra amby efapolo ny sisa mbola misy azo amin'izao fotoana zao zany dia ny lalam-pirenena fahadimy avy eo Toamasina makany Fenériveste fa ny olana mbola mipetraka amintsika zay tsy afahan'ny olona mampiasa ny lalam-pirenena dia ny rano miakatra satria amin'ny lalam-pirenena faharoa hiditra ny Toamasina eo telopolo kilometra siditra ny Toamasina zany misy rano miakatra eo dia no io rano miakatra io dia tsy afaka mandeha aloha zany ny fiara. Isan'ireo sary sy vaovao niparitaka teny amin'ny tambazotra tserasera-androany ihany koa no mety ho fahavakisany toho-drano ny tsy azo mpaniry raha ny fanazavana nametraka teknisiana any an-toerana hijery izany ny fanjakana anara-maso akaiky sy hanao tombana ny zavamisy satria sehatra teknika kokoa ny mikasika ny toho-drano. Ny teknisiana misy komite teknika no miresaka mikasika an'io hatramintsika amin'ny teny zao zany dia efa hita daholo ny fomba hoe na ny ampidinana ny rano io ary dia izay moa zany nakatoky ohatranareo ihany koa tsisy teknisianina daholo ny akamaroanay manohitra an'izany dia azonay tsaina ny fitaitaina ny olona hafa ihany koa raha manoloana ny reny rano be reny ny zavatra voajanahary tsy voatoatry ny olombelona matetika kanefa kosa efa misy fomba izay efa azo iadina amin'izany hoe sanatria mifafa ho tondraka na sanatria hoe vaky zany fa efa manara-maso akaiky mihitsy zany amin'ny tsy azo mpaniry zany ny atao anatin'ny fitondram-panjakana atao anatin'ny BNGRC miaraka amin'ny apipa. Nanamafy ny gouvernement androany tamin'ny alalan'ny minisy-mpanjakana amin'ny sanany fanavaozana fa hanao ny ezaka rehetra anarenana ireo fahasimbana vokatry ny rivo-doza gezany na izany aza ilaina ny fiara-mientan-drehetra amin'ny fifanomezan-tanana anampiana ny mpiray tandrazana hoy ny fanamafisana. Olona roa namony ainy efapolo sy roanjato mahery ireo traboina adibitrano tanteraka ireo faritra eva ho Ambatondrazaka renivohitra atapaka eo Ambalavato manaka mbahiny ihany koa ny lalam-pirenena fa efatra amby efapolo vokatry ny fandalovany rivo-doza gezany tany alaotry fanampanazavana entininy Randiany Arvony MBS Ambatondrazaka. Olona roa lohatreto no fantatra fa namony ainy vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza gezany raha ho an'ny faritra loatra mangoro akoatra ny fiakaran-drano sy ny fatapahan'ny azo dia nisongadina ny fahasimbany sy kolo maromaro taty antoerana fokotany anisany nahitana traboina betsaka ny taon'ny fokotanina Tsimondrova commune Ambonivohitra Ambatondrazaka ankonana efatra amby fitopolo tafo izay ahitana olona efapolo sy roanjato menadamy mianaka no mitoby ao amin'ny trambokon'olona manazava makasika izay ny sivy fokotany Razaka Mamonjy aja mazarainy. Ireo moa zavatra misy tamin'ny alina dia anisany dobo-drano tanteraka zany ny faritra Bevoria eo amin'ny podium Tsimitsena sy ny atao hoe ambany-toerana manodidina eto dia tonga daholo zareo marana izay miakatra efa mahatratra hatrany amin'ny efatra tokantrano atao amin'ny site d'hébergement numéro 1 tampolona tsy ny fikarakarana zany dia sorana velively tanàna Ambatondrazaka andoloko fanany maly fa dia nanao ny fikarakarana sakafo izy maly dia nyzao marana zao moa zany miandro fandaminana avy amin'izany BNGRC. Fa akoatr'izay dia tapaka ihany koa ny lalana pirenena fa efatra amby efapolo fito amby folo kilometatra miala ny renivohitry ny faritra loatra mangoro
hidinay fotony nijery izany ny avenivy ny fiadidina amin'ny préfecture sy ny faritra aloatra mangoro dia anita maro zao a dia hita fa tena tsy afaka ampiasaina tony tapaka ny lalana zany mampiteo Mbakezaka sy ny renitra mitantana materia manaka mbainesta zany hoe mivoaka ny Mbakezaka zany tiana mafisina antsika zay a mitsika mampiasa ny lalana hoe voeringilina kely ny fampiasantsika ny lalana ity zany manomboka izao a mandrapa isin'ny vaovao hafa indray fa hatreto aloha dia tsy azo ampiasainy ty lalana ity noho ny mafin'ny rano a zay hitatsika ty lalana Tambalavato ity zany ka eto dia manafatra antsika mpampiasa lalana zany a amin'izay toe-javatra izay hoe mbola tsy afaka mbola tapaka aloha zany ty lalana ity a amin'ny mandritra ny fotoana tsy voafetra hatramin'ny fotoana nanoratanay izao fampanambavao izao dia mbola ao anatin'ny fanarenana ireo zavatra simba nateraky ny rivotoza ny aveo anivon'ny orinasa Jirama ary efa totosa somatsara ny asa fanarenana araka nambara ny tompondraikitra voalohany eo anivon'ny Jirama n'Ambatondrazaka dia miverina mandeha araka ny tokony izy amin'izay ny famatsiana herinaratra eto Ambatondrazaka. Eto Antananarivo kosa indray faritra maro tamin'ireo toerana nazo filazana miloko mena no nitondra takaitra avokatry ny fandalovany rivodoza Gezani samy efa nandray ny andraikitra tandrify azy ireo tompon'andraikitra isantsokajiny amin'ny fiahiny ireo traboina raha ny tatitra voaray fanadadiny amin'ny sariny Niartanjo. Maro amin'ireo mponina eto Antananarivo sy ny manodidina no nesorina mialoha na nafindra toerana satria ahina mety hiditra teradoza nandritra ny fandalovan'ny rivodoza Gezani ho an'ny fokontany any zato antsinalana voalohany dia misy fianakaviana ravatrano tamin'ny rivodoza Fity ary eo amin'ny biraopokotany no mipetraka amin'izao fotoan'izao manao antso amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky azy ireo amin'ny fanarenana ny tranony satria tsy manana fahafahana natanteraka izany ireto fianakaviana ireto. Tourtaony ala dia maraina moa ny komity pokotany zany tonga teto hoe tsy mety mihitsy fa tsy maintsy findranareo a makany amin'ny fokotany dia tonga koa moa président fokotany président Zanirina nijery dia hoe tsy mety zao a fa tsy maintsy makany amin'ny fokotany aloha nareo trabona dia noho izay tompoko ny antony a dia eto an'ny zato eto zay a trabona eto dia lafiny anankiray moa dia mahafinaritra fa misy zay moa zany eto reto le namanay a trabona zay mianaka dia ao ambany eo ny trano zany hipetrahanay a dia lamina zay tsy misy hoe korotana inona dra koa moa fivinty zezany ity enjana be ohatra ny tany Tamatavy dia hoe sanatria so sanatria misy faty olona dia alao aloha atao amin'ny fokotany dia nanaiky zay mianaka tompoka mipetraka atao amin'ny fokotany aloha zany trabona Tokantrano manodidina ny 520 ahitana olona 80 mahery eo kosa ireo trabona ao anatin'ny fokotany Anosipatra Atsinanana ahitana tsy salama ireo trabona ireo. Eric efa nisy ny tompon'andraikitra nakazy tamin'ny ambulance kanefa tozary fetsiketsehana ihany fa tsy nisy andraikitra mivaingana noraisina hoy ny fanazavana. Rara talohan zay dia tsisy trano piatsarana zay dia tsy maintsy makaty itsabona fa nisy olona tonga ihany teo ohatsy mandreborebotso zany koa akabe fa nalain'ny ambulance satria toary ava tsy mitandray miverina mbola tsy nisy. Rava tanteraka ny trano ireto olona ireto ary diborano ny lalana miazo ny tranony nanomboka tamin'ny siklona Fity ka hatramin'izao ka mijanona ety amin'ny fokotany izy ireo ary tsy afaka manohy ny asa andavanandro. Nanomboka tamin'ny siklona Fity nijery ny trano eny aminay koa tonga trano be dia tsy afaka hipetsahana mihitsy eny Antanikatsaka Anosipatra Atsinanana efa nisy fa nandalo ny saravary fotsiny izy dia tsy miverina tsony fanavozana efa nisy ny nody dia mizay ny tena simba be ny tranonay tsy afaka hodiana dia zay mbola mampatonga anay mijanona eny zao tena tsisy asa zatao mihitsy satria nenay naty rano zay ny asanay makapirina sy makafozahorana nefa ny rano lalina dia tsisy karamazanay atao mihitsy fa dia mianjo ny rariny eto fotsiny tamin'ity vao tena tondratrano be fa miakatsatsaboina azy efa vetivetika dia mitiny. Manao antso amin'ny fanjakana foibe araka izany ireto trabona ety satria raha miala ety amin'ny toerana nametrahana azy izy ireo dia tsy manana ale intsony vokatry ny faharavany ny trano. Mbola mita le mihitsy zay satria tena tsisy ipetsarana tsy azo ipetsarana tsony ny tranonay. Nentana any aman'olona akaiky anay le mbola tsy tsatsan'ny rano
mba mangataka amin'ny mpitondra fanjakana ny fanavaozana izay mba hijereny manokana le ravatrano satria izay manana zaza madinika sady tsy manambady fa mativady dia tsy hitanay izay ale ny trano rava nefa hoentinay hanofatrano tsy zakanay koa raha hoe hanofatrano izay dia mba mangataka manokana mba hijerevanay n'le tena ravatrano ety amin'ny fokotanina Atsinanana Anosipatsana. Sarotra ny miaha ireo trabona raha ny fanazavana misy ny rindran-damina apetraka ka atao mahampy ny fanampiana nomeny BNGRC ho ny sekretera pokotany ao Anosipatrana Atsinanana. Tsy maintsy tenena misy chef de ménage zany dia tenena izy amin'ny fanadiovana tenenina koa izy anara-maso ny zanany fa zany hoe enjakenjana satria olona samy amin'ny tokantrano samy hafa zany fa enjana be fa tsy maintsy etrehana ihany. BNGRC na me vary menaka voanemba ho andry zareo dia zay aloha zao tsy tsindry zareo eo aloha. Ana aloha ty misy somary efa teritery sady mitete WC zay manana douche koa misy eo akaiky eo pompe zay zao ny ampy fa le trano mitete zany mila jerevana kely zay zao tsy ampy eto aminay zany. Mila jerena ho ny sefokotany ny toerana andefasana ireo trabona rehefa tapa-kevitra no hody izy ireo isy ny fitsiriana ataon'ny fokotany ary miankina amin'izay no ahafahana mandefa azy ireo na tsy. Misy izy aloha aza mbola mandeha nareo fa le trano reo ohatra mitritry dia misy izy mijanona misy indray izy manao hoe loatra andeha hiala mihitsy fa any fianakaviany misy indray sasany manao hoe andao mihitsy zay hody ao tokantramonay zay zany mijerena avy eo indray rehefa tonga any zareo ny tokantrano dia tsy maintsy mbola manao jery totika ny ELS mijery any tokantrano hoe nanahoana le fiverenany omaly mandrapatonga ny androany tsy misy olana ve nanahoana le trano nanahoana ny accès makeny any misy koa manko le lalana mihitsy ny tena tsy afahany mody ny trano mety miantona ihany fa ny lalana mihitsy ny rano dia tsy fantatra ny eo andehanany eo dia mety teraviza ho an'ny fidiny dia izay ny anjaran'ny fokotany mampiasa an'ireo ratsamangaika misy eto fokotany. Géographiquement ny tanàna ety misy faritra ivo amina secteur anankitelo secteur 1 dia secteur 2B sy ny secteur 3B ireo dia ambany tanàna misy ireo ary tena anaty rano isa-taon'ireo zany ary raha misy ny toetrandro ratsy dia hiaran'izay tondradrano zay foana ry zareo na ny hoe dibo-drano. Manodidina ny 320 kosa ireo trabona ao anatin'ny distrikany Manjakandriana raha ny vaovao voaray avy any an-toerana didina ifotony avokoa ireo tompona ndraikitra rehetra namonjy vona sy nanala ireo azo misakana ny lalam-pirenena faharoa raha ny tatitra nataon'ny lehibe ny distrikany Manjakandriana androany toerana roa no nandraisana ireo trabona raha ny vaovao. Anisan'ny nataonay lahara-pahamehana ny fidinana tamin'ny lalam-pirenena faharoa satria dia nisy hazo anankiroa lehibe izay nibahana ny lalana nanelingelina ny fifamoivoizana ary misy ihany koa moa zany ny hazo izay natahorana enjera dia efa nandraisana ny fepetra akasitrahana manokana ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka niaraka ny fanometanana tamin'izay famahana ny olana izay fa efa mizotra amin'ny tsakany sy andavany ny fifamoivoizana amin'izao fotoana izao. Ny toyany dia mbola miandro zany ny tatitra avy any amin'ny fokotany tsirairay avy any ary ny tatitra moa dia ampita mivantana any amin'ny BNGRC na ny birao nasionaly misahana ny tandilon-droza sy ny loza voajanahary. Ny saorana an'Andriamanitra ihany koa dia tsy mbola nisy zany ny tatitra voaray mikasika ny hoe naratra na ny sanatry ny vava na moa ny ainy mbola tsy misy zay zavatra zay hatramin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo toerana maro no nitondra takaitra vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Gezany izan'izany Moramanga, Ambatondrazaka sy ny maro hafa miova isa nora araka izany antotanisa mikasika ireo trabona sy rava-fananana vokatry ny rivodoza. Fakomina enina amby telopolo nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo amin'ny fiakaran'ny renirano kopa sy ireo sampany Sissaony sy Mamba noho ny fandalovan'ny rivodoza Gezany Raninoty navoaka ny apipany ariva teo. Tsy mandry andro, tsy mandry alina ireo mponina manamorona ny renirano manomboka omaly manara-maso akaiky ny fiakaran'ny rano eny amin'izy ireo. Tsy mbola misy mieritreritra ny ala amin'ny trano fonenany ihany koa ny mponina na dia efa nisy aza ny fampitandremana noho ny renirano tsy mbola miakatra sy ny tsy fisiny ny trano isitrihana raha ny fanazavana eo amin'ny sariny tahiriny aina.
mbola tsy misy ahina na izany amin'ny fiakaran-drano na ny mety sy ny fianjeriana trano eny amin'ny komina no zato andrefana raha nambarany be ny tanàna ao an-toerana androany mitotsy miaty kosa ny fanaramaso ny fiakaran'ny rano sy ny fandraisana fepetra raha misy tranga mampiayay mety hiaritra amin'ireo mponina amin'izy ofisiny rotsakorana izao satria aminay moa andalovan'ny ranony sisonia sy ny kiopa dia miezaka foana mandra-pahatongavany amin'ny atoandro eo nahitana hoe miakatra avy ny rano satria aty moa tanàna hiva dia ny rano avy any ambony amin'izao zany ny andrasana hoe vokatra ny reny rivotra sy ny orana reny mety mitosaka aty makaty amin'ny tanàna hiva aty ny rano fa amin'izao tsika miteny zao ndray mbola milamina aloha zany rehetrarehetra zany izany hoe tsy de tsisy zavatra atahorana zany raha eto nosy zato manokana amin'ny resaka na io mety fianjeren'ny trano na io mikasika mety fiakaran'ny rano tsy mbola misy mieritreritra ny ala amin'ny toeram-ponena ny ireo mponina manamorona ny renyrano misy aza ireo mbola manohy ny fitateran'olona amin'ny lakana tsy azo atao fotsiny ny matory maty amin'ny alina izy ireo fa tsy maintsy mihainohaino raha tsy vaky ny fefiloray tetỳ an-toerana efa dibodrano ny ankamaroan'ny olona raha ny fanamarihana rehefa mitohitoy ilay orana dia zay vao miakatsy ty rano ty mitaintaina fa tsy dia matory maty fa miandriandry mijery mitazatazana an'ilay rano miakatsy vola hiakatsy aloha vola miakatsy fa raha mitoy izao androany alina dia miakatsy io ohatrany hoe sady mafaly mampanaelo satria raha tsy nisy an'iny basinina be zay dia ngamba amin'ny tonga dia tsabona daholo zay tety miakana amin'ny fanavotrana zany le fihanina amin'ny izy aloha fa atakana zany aloha zao dia mena amin'ny esaka tena trano zay zany tena plasinay aty zany tena trano zay am'izao tsisy trano hoe le ifondrana eny ambony voatery aty aloha zany no mipetraka aloha tsy hoe voatery moa zany fa zay zany aloha le plasy misy aty aloha na izany na tsy izany misy ireo efa dibodrano ny trano fonena ny ananosy zato andrefana aka tsy azo hipetrarana ao anatin'ny fotoana maromaro tsy maintsy nakarina eny amin'ny toerana azo antoka araka izany ny fianakaviana manodidina 510 avy amin'ny fokotany roa eny an-toerana napetraka amin'ny efitrano-tsekoly ny CEG izy ireo ka miankina amin'ny fitohizan'ny fampianarana na tsy ny viafahana izy ireo mialoka ao na hitediavana toerana hafa azo antoka ny tamin'ny voalohany zahay dia efa nametraka tanty zay handraisana an'ireo olo ireo fa noho n'le hoe rivotra mahery dia nyzany aloha natao tanatin'ny efitrano na dura zany hoe tany amin'ny CEG zany nanaovana azy fa miandro koa nefa zay organisation ny drain eo amin'ny fampianarana raha miverina mianatra amin'ny mpianatra dia tsy maintsy mitady disposition hafa indray zahay fa tsy afaka hijanona an'le ireo zay tafiditra ao anatin'ny CEG amin'izao ireo somary efa nakisaka anay ireo mahatratra eny amin'ny telopolo ireo komina manodidina ny renirano ikopa sy ireo sampany sisony sy mamba nahazo fampitandremana amin'ny loko mavo no ny fandalovany rivo-doza agezany raha ny notona voakany apipa tamin'ny 4 ora tolakandro teo voakasika ao anatin'izany Antananarivo renivohitra tsy afa Androibe Antsadita Bongatsara Antanety kely Ambohijoky Alatsinany Ambaza Ampahitrosy Soalandy Ankadivorobe Ampanefy Soavina Anosato andrefana Ampitadafika Fenoarivo Itaosy Ambohitry Manjaka Fiadanana Ampangabe Alasora Tanjombato Soavina Andraninaotra Bemasoandro Ankadimanga Ambohitry Manjaka Iarinarivo Sabotsinamena Ankadikely Ambohibao Anteroka ary Talatamaty makasika ny toetry ny andro izay sy nivoaka an-dranomasina ao amin'ny lakandroan'ny Mozambika atao amin'ny distrika Antsalova tamin'ny 10 ora ariva teo ilay andro ratsy gezany 520 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy arahana tafiotra 570 kilometatra isan'ora ao anaty oram-baratra nikisaka ny akandrefana somary atsimo andrefana isaka nafaka 420 kilometatra isan'ora mbola mitoetra nefa ny oram-baratra miaraka aminy indrindra ny any amin'ny faritra Melaky mila fahamailona manokana izany amin'ny mety ho fiakaran'ny renirano sy ny fiandronana ny rano miova ny filazana loza mikasika ny rivo-doza fahamailona amin'ny loko manga ho an'ny Melaky afoana ny filazana loza ho anana Lanjorofo Antsinanana Alaotra Mangoro Analamanga Betsiboka Bonglava Itasy Vakinakaratra ary Menabe na izany aza nefa dia tombanana mbola azo rotsakorana avokoa ireo toerana efa nolalovany gezany sy ireo mbola olalovany atao anatin'ny 420 ora ho avy araka ny tombana natao dia vinavinaina ho betsaka kokoa
ny fahabetsahany rano amin'ireo sahadrika ao anatin'ny faritra nalanjorofo Antsinanana aloatra Mangoro Poeny Betsiboka Melaka ary Menabe noho izany manankely ny fampitandremana amin'ny lokomena amin'ny mety ho fiakarany rano ho an'ireo mponina manamorona ny renirano Betsiboka Mahavavy Sud Onibe Maningory Ivondry Rianila Tsirbina Manambao Ranobe Manambolo Sambao Soanina Afona kosa ny fampitandremana amin'ny mety ho fiakarany rano ho an'ireo mponina manamorona ny renirano Antaimbalana Mananara Soamianina Sakanila iangaviana ihany koa ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelany Besalampy sy Morobe mba tsy hiandrika satria mikorontana ny toetry ny andro ary mbola mahery hatrany ranomasina ankoatra izay ahina isam-potoana iverina any Madagasikara any Toliarana iray ny rivodoza gezany rampitso na afaka ampitso araka ny sary azo. Manodidina ny fampianarana manoloana izay vinavina ny foibe mpamantatra ny toetry ny andro izay dia nilaza ny taleparitry ny fanabeazam-pirenena eto Analamanga fa miverina mianatra ireo mpianatra rampitso 12 febroary 2024. Anjaran'ireo tompon'andraikitra eny fotony ataony komina ny talentsekoly sy ny sefozapy kosa no mijery izay fepetra tokony horaisina ho an'ireo sekoly Agnès Fahasimbana na misy loza mitatao na ihany koa mandray ireo tradoza araka ny fanambarana ihany. Lafimbavao hafa kosa indray tsy nisy ny fanamariana ny daty ny 12 febroary 2017 androany teto Antananarivo no ny toetry ny andro raha ny fampitambavao raha nanamarika io daty io isika isan-taona na izany na tsy izany tantara tsy fanadino ary tsy mety maty ambony malagasy ny daty ny 12 febroary nitifirana ny filoham-panjakana ny kolonely Richard Ratsimandrava teny Ambozatofo ny andindinizay. 12 febroary 2017 12 febroary 2022 feno 12 taona androany ny andro namonoana ny kolonely Ratsimandrava Richard filoham-panjakana vao notolora ny General Ramanantsoa ny fitondrana ny 5 febroary taona io ihany. Raha iverenana ny tantara natolotry ny General Ramanantsoa ho an'ny kolonely Richard Ratsimandrava ny fahefana hitondra ny firenena tao anatin'ny fotoan-tsarotra ara-politika. Colonel Richard Ratsimandrava, ministre ny fiarovam-pirenena no niantefany ny safidio koa dia manendry ao an'io eto anatrehanareo andrimatoa filohan'ny androm-panjakana sy andrimatoa filohan'ny filankesy-pirenena etom-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny gouvernementa manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana. Enandro monja tao ariny nandraisany io fahefana io anefa dia laviny fahavalo ny filoham-panjakana voatifitra teny Ambojatofo ny tenany niaraka tamin'ireo mpiambina amin'ny rahalahy tokony tamin'ny valoralina tanoany. 7 taona ny tenany tamin'izany tsy miamboadidy eo mon général io no anisan'ny teny natsiarovana ity mahery fony ny firenena ity fony fahavelona. Mon général tsy amboadidy mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fotoan-tsarotra tiavin'ny firenena izao. Ekeko sakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho azy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintso nataonao ho ahy sy ho amin'ny gouvernementa tarihy. Kiondalana saika anova tanteraka ny tantaram-pirenena ny nipetrarany kolonely Richard Ratsimandrava teo amin'ny fitantanana ny firenena. Fa indohan-drarano tamin'izany hanomezana lanja ny fahefan'ny fokon'olona ary amongorana ireo fanetri-pen'ny firenena. Toy izao ny sombony tamin'ny alateny nataony. Ny fokon'olona no andidy manapaka ary anatanteraka izay asa mpivoarana mpandroso ny fokontaniny ary andray anjara koa eo amin'ny mpamola volana sy fanatanterahana ireo asa ahitany firenena na ny faritra iray tombontsoa ao anatin'ny fokontany. Tantara tsy fanadino ary tsy mety maty eo ampony malagasy ny daty ny 12 febroary 2017. Mitambezina an-tsainy maro io daty io 12 taona ty aoriana. Na tsy nisy aza ny fankalazana ny fanamariana ity daty manatantara ity androany dia tsy adinono zany ho ny faneho-kevitra. 11 février zao raha fahatrevako azy
nahafatesany colonel raha tsy mandrava. Iza moa i colonel raha tsy mandrava? Colonel tsy mandrava président mpitondra firenena filoham-pirenena malagasy teto Madagasikara tamin'izay fotoana izay 1959 izy tsy tadidiko eo raha tsiraka andadiko hoe Madagasikara tsy mandrava tiavany ela tsy mandrava hoe misy fitenina azy mihitsy ka tsy mamboadidy mon général. Zavatra nampalahelo zavanitranga satria nitrandrasan-dralahy tery Ambohijatovo tery raha tsy mandrava tamin'ny fotoana io tamin'ny alina tamin'io dia izy moa zany ohatrany efatrany hoe ohatrany tsindromandry ihany ohatrany taony teny raha makavelo moa zany ohatrany teny an'izay hoe efa nyteny hoe tsy maintsy tonga alohan'ny an-trano alohan'ny amin'ny enina na misy inona kanto moa zany taraiky fa tamin'ny enina mahery kely vao tafalatany dia ny tsifirin-dralahy tery Ambohijatovo io. Taona maro aty aoriana mbola baraingo ary tsy misy tohiny momba ity raharaha ity. Misy araka izany ireo fikambanana mitaky ny fanokafana ny dosie momba izany. No ny rivo-doza Gézanie kosa dia tsy nisy ny fanamariana ny andro ny 1 febroary toy ny fanao isan-taona androany teto Antananarivo. Saika nanemitra ny fotoana manaraka avokoa ireo ny kiasa anamarika izany. Na izany aza ny avaka ny fanamariana ity daty manatantara teto amin'ny firenena ity tany Mahajanga androany. Izay ny eo amin'ny lafin'ny fianam-pirenena fa ny 1 febroary 1970 ihany koa no niseho voalohany tamin'ny Bernadette Soubirou teo amin'ny lagrotin'ny Massabielle ao Lourdes i Masina Maria. Fetiny Notre-Dame de Lourdes anio ary andro maneran-tany fa 4 ho an'ny marary eo anivon'ny eglizy. Nahazo fampitandremana amin'ny lokomena ny faritra Analamanga, Analanjorofo, Antsinanana, Alaotramangoro. Ho an'ity andro ho an'ity no ny fandalovany rivo-doza Gézanie. Noho izany dia andro tsy niasana ity andro ho an'ity raha ny filazana nataony fanjakana Foibe Omaly. Ho an'ny sehatra tsy miankina mba hanalefana ny vokatra ara-toekarena sy ara-tsosialy ny fiatoana vonjimaika teo amin'ny asa dia azony mpampiasa tao ny manondotra ny ora tsy niasana araka ny note navoaka ny ministera ny asa sy ny fampananana asa. Notsipihana tao anatin'ny noty fa tsy ora fanampiny na heure supplémentaire ny fanonerana ny ora tsy niasana fa toy ny ora fiasana mahazatra ihany. Manodidina izay vaovao izay na dia andro tsy tokony voana, tsy tokony asana zandroano ny fandalovany rivo-doza dia tazana ny famezivezy teny an-tsena ny maraina teo ny olona manangona ireo sakafo fototra ilaina amin'ny andavanandro hiatrehana ny rivo-doza raha ny fanazavana. Nilaza nefa ireo mpiantsena fa tsy manana vola manokana natokana hiatrehana ny loza fa izay eo am-pelantanana ny navoaka hividianana ireo entana tsy maintsy ilaina entina miatrika ny rivo-doza. Tatipavaony Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rirantsariny ny Artanja. Araka ny fampitambavao navoaka ny ministera ny asa Omaly Ariva dia natokana ho andro tsy fiasana androany no ny fandalovany rivo-doza Gézanie isorohana ny lozany mety hitranga eny an-dalana. Tazana ho ny tombo noho ny mahazatra ny mpiantsena androany nanangona ny sakafo ilaina amin'ny andavanandro tsy betsaka nefa izany ary tsy mihoatra lavitra noho ny fividy isan'andro raha ny fanazavana nomena ireo olona sendra ny fandraisam-peonay. Ie somary mietsetena kely amin'ny sikla vitsivitsy ihany. Manatombo kely noho ny isan'andro fotsiny izany ny 2 kilao, 4 kilao atsasany. Niakatra kely ny vidina legioma indrindra hoe ny algovera sy ny ovy karoty amin'ny isan'andro zany ny fiainanay. Tsy noho ny rivo-doza fa rehefa fitaom-pahavaratra toy izao dia ahitana fiakarany avokoa ny vidin'ny legioma maro tamin'ireo mpanjifa nefa nividy legioma nanomboka Omaly hiatrehana ny rivo-doza. Legioma zao tanomboka n'ity andro ratsy ity dia miakatra ny legioma moa rehefa voalohany andro zao koa izany dia tsy dia betsaka ny legioma satria matin'ny rano vitsivitsy izy dia lafo miakatra. Karoty zao lasa 3 arivo zao ny akana karoty amin'izao nefa teo aloha izy 500 arivo. Zety zao lasa 500 arivo ny kilao amin'izao atsika miteny zao nefa teo aloha izy arivo 500 arivo. Voatabia zao lafo e. 4 alina sy 1 hetsy, 3 alina sy 1 hetsy zao ilay tena tsara reny.
nahitana fiakarany ihany koa ny vidiny anana hatry no maly ariva betsaka ireo petsena no nanangona entana iatrehana ny rivodoza atao aorian'ny fampahafantarana. Eta be mahitsy ny olona efa nanangona efa vetividy be mihitsy manangona entana hoanina le any an-trano. Ka zao tsisy mpividy tsony aty an-tsena feky zao entana androany zao ka nalaina tany amin'ny petity alio zao ny tokony nanetsena retsaretsa mihitsy zao polisy zao zany alaina 4,000 dia amidy 500 moraina nakany amin'izay ansokoa tsy maintsy mandeha fandehanana tena tiana pileny ary supermarket e. Na eo aza ny aya amin'ny fiatrehana ny loza hita fa sahirana ny vahoaka malagasy ka izay kely ananana no ahiratra hiatrehana ny loza tampoka toy izao raha ny fanazavana nomen'ireo olona tetỳ an-tsena. Amaranana ny fampalalam-baovao ny pejiny fanatanjahantena tontosa androany sy Tetsy Mahamasina ny fivoriam-be ara-potoana ny Federasiona Malagasy ny taranja basketball makasika ny fanatsarana ireo fitsipika mifehy lalao fifaninanana ary ny fankatoavana ireo vina ny fandaranasa ho an'ny tampilalaovana 2024 ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fividiana ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny Federasiona izay hiasa mandritra ny 4 taona ho avy. Fanadadina. Miditra anaty kiondalana vaovao ny tontolon'ny basketball eto Madagasikara anatin'ny taom-pitantalana vaovao 2022 2023 manana andriana ny federasion atandahiraka ireo vinana petraka mandritra izany ankoatra ny fanatsarana ny fitantanana ny fanavaozana ny fifaninanana fanampigoavana ny azona manatratra ny tanjona makany ny lalao olimpika ho an'ny basket lolovin'olona telo zava-dehibe ao anatin'izany ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny federasiona sy ny ligy na eo amin'ny fanofanana na fanohanana maro lafy ny vina amin'izay dia mipetraka amin'ilay hoe lay nofinofy lalao olimpika na le rêve olympique itsika efa nyteneniko foana hoe manana herintsika lehibe tsika ndeha ho any amin'izany lalao olimpika zany amin'ny lalao basket lolovin'olona telo dia napetraka tena vina anankiray mihitsy io misy programma zany ao anatin'izay ny faefatra dia momba ny fanamafisana ny fiara-miasa sy ny fahaiza-manao ny ligy nisy ny sakana teo aloha tsy nafany taranjany vohitra tany amin'ny faritra Atsimo iny misy ny vinana petraky ny federasiona anangana akademiany basket ao Androsy Anosy natokana ho an'ireo ankizy 10 hatramin'ny 7 taona projet manokana mihitsy ho an'ny faritra ny atsimo izay tsy teny aho hoe adino fa sarotra dia ny faritry Anosy sy Androya dia manana vinavina ny federation anangana akademia na basket ho an'ny akademia zay moa malalaka be le teny fa faritany hoe inona marina le atao fa iarahana andrareo dia isy akademia basket any Fort Dauphin ho atao ho an'ny ankizy 10 taona ka hatramin'ny 14 taona izay isitrahany ligny Anosy sy Androy. Totozy tandroany Tetsy Mahamasina ny fivoriam-be-ara-potoana ny Federasiona Malagasy ny taranja basketball makasika indrindra ny jery-todiky ny tampilalaovana 2022 sy ny fivoriam-be momba ny fifidianana nafana ny fidy ireo mpikambana anatin'ny birao indrindra ny fanehoana ny vinanasa ho an'ny taona 2022 hatramin'ny 2022 febtompiasana manaraka Ligy roapolo no tonga nandatsabatu nandritra ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon'ny Federasiona Malagasy basketball androany. Voafidy floa indray tamin'ny Sambato 2020 Ira Marson Jean Michel miaraka amin'ireo mpanolotsaina Valmianda voafidy ihany koa nandritra ity fotoana ity. Tapitra ny fampalalam-baovao tongo-kilasy tongovavy ankasitrana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrapitafa amin'ny rampitso amin'ny ora mazatra veloma toko.